Coucou, coucou. Adavy olo hoe zanagasikara lesona vaovao tsy maintsy menanareo dia inona no resaky ny lehilahy rehefa hoe tratrandry mampirafy izy. Ihany koa hoe ahoana ny alalana ny lehilahy rehefa hoe mampirafy izy. Na dia fantatry ndry ambodimby ary izy aloha dia aloha zava resaka fa izy tsy hanaiky andry iza mihitsy hoe diso. Tsy halatsiny iza mihitsy izy fa vao maiky andry ary izy mila ady. Zay le toetra ratsy lehilahy zay. Raha tratrandry izy zao dia hoy izay indria ny lazainy voaloha no indria angeny nampahatonga anako nampirafy e. Zay. Dia rehefa miteny an'izany lehilahy dia tadidio tsara fa efa nampirafy be dia be andry izy. Eo ihany koa izy milaza hoe ny andriko occupé zavatra izay iny indray mandeha iny ihany eky mba taitaitra fotsiny ary dia mba ohatry ny araka tamin'io fa tsisy tiako ankoatrandriana eky izay indray mandeha nefa mahasasaina amin'izy. Izay ny teneniny tadidio tsara fa efa be dia be izy tany ambadika tany nampirafy fa tsy miteny eo masondry eo. Dia indray koa mbola ho tenenina dia ndry ve eky izany tena tsy mahatoky anahy mihitsy a? Ndriko aketsy. Vao izay ny tenenina. Efa nampirafy be dia be izay fa miezaka manarina ilay adalàna. Dia hozy indray avy eo indry aky tena tsy mba mahalala, tsy mba mihaino izay teneniko mihitsy, tsy mba mieritreritra anahako mihitsy indray. Tsy miala tsiny izy eo fa indrindray mahazo tsiny avy eo nefa izy efa tratram-bodiomby. Avy eo indray izy mody mampiresaka indray hoe hay aza mieritreritra kely zavatra tsisy nininona izany eky zavatra tsy nieritreretina akory aneky fa zavatra hoe sendra nandalo fotsiny fa ndry izy mieritreritra an'izany. Ndry fotsiny mitaitaitra fotsiny eo fa tsisy an'izany. Amahivan'ilay ry ilay zavatra nisy kanefa efa fantatry izy voaporofin-dry zavatra nataony tany ambadika tany. Avy eo indray izy mbola mamorona resaka indray. Hay! Lainga be firoon'ny namandriaka izy izany e. Iny namandrina aneky zavatra tsy tia anay e. Dia manao izay hampisaraka antsika sy ndry fotsiny izy. Manadio tena izany nataon'ilay ry nefa ndry fa mahalala ny adalàna any ambadika any. Efa miomandry ry piso kely. Efa mampirafy izy any ambadika tsy tamin'ny masondry ihany. Avy eo indray izy raha milaza aloha sy kahitandrina eky ry piso e. Olona efa niaraka taminahako efa ela be fa zaka tsy voasaika hiteny amindry mihitsy aky hoe iny ilay olona niaraka aminahako taloha fa mbola mitakisikisina aminahako ihany. Nefa vao maly ry zareo niaraka. Dia izay. Rehefa miresaka an'ireo zavatra ireo ny lehilahy dia miomandry ry piso kely na efa vadandry ary io lehilahy io na mbola sipandry tadidio tsara fa mampirafy izy any ambadika any. Na koa ary hoe efa hitandry nampirafy izy fa mody miala tsiny anjarandry mandinika avy eo. Zay fa mankasitraka tompoko.